aza avela hanakana anao tsy roso amin'izay hitondran'Andriamanitra anao ny fahakiviana. Matetika isika dia manantena fa handeha araka ny fikasantsika ny zavatra iray, ary faly isika raha mandeha araka ny nokasaintsika izany. Fa mora kivy kosa isika raha tsy mandeha araka ny nandrasantsika. Ary na oviana no mitranga ny toe-javatra toy izany dia zava-dehibe ny matoky an'Andriamanitra, mandroso foana ary mino hatrany. Fantaro fa manana drafitra ho an'ny fiainanao Andriamanitra, ary afaka mampiasa izay rehetra lalovanao izy mba hampatanjaka anao, hahatonga anao ho endry kokoa sy hanakaiky azy. Tena tiany fahavalo raha mifantoka fotsiny amin'ny zavatra rehetra tsy mety eo amin'ny fiainanao ianao. Fa maninona raha mitady an'Andriamanitra? Maninona raha mifantoka aminy sy mihatsarany mandritra izao vanim-taona eo amin'ny fiainanao izao? Ny fon'ny olona mihevitra tsara ny halehany, fa Jehovah ihany no mahalavorary ny diany. Koa matoki miandrasa an'Andriamanitra ary aza avela hanakana anao ny fahakiviana.